Afera mamy Ravatomanga, afera Rina Rakotomanga, izay indray zany no resahantsika anio. Tonga soa atao amin'ny fandarana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao. Hiditsika zany amin'ny tapany voalohany ny fomba fijeriko ny afera mamy Ravatomanga. Mamy Ravatomanga moa zany dia fantatsika fa mpanefoefo malagasy iray izay voatana voasambotra tao amin'ny Île Maurice noho ny resaka fampitsim-bola sy ny resaka trafika maro samihafa, ary dia betsaka zany ny zavatra maloto izay mahavoarohirohy azy ao amin'ny Île Maurice amin'izao fotoana izao, ary ny fanjakana maorisiana no sambotra azy amin'izao fotoana izao. Izy zany dia mivezivezy eo amin'ny hôpitaly satria manana olana amin'ny resaka olana maladie cardiaque zany izy dia mivezivezy eo amin'ny hôpitaly, sy ny fitsarana azy dia any amin'ny resaka selule any am-pigadrana izany. Nanakoako eran-tany iny fisamborana any mamy Ravatomanga iny, ary sampany zany teo amin'ny hoe resaka mpanefoefo malagasy no hoe nalaza be ohatran'iny zany ny fisamborana azy. Ny ataoko eto zany dia tsy andeha amendrofendro na andeha hilaza ny zavatra izay hoe efa voalaza teny aloha momba an'io olona io, fa ny fandarany eto amin'ny Jeanne Forêt Santé dia ny filazana ny hoe zavatra miverina eo amin'ny firenena iray izay hita fa tsy mampadroso, inona zany no tokony ataon'ny firenena malagasy aorianan'izao zavatra rehetra mitranga izao. Moa ve sika mianakavy zany dia faly fotsiny, mijanona fotsiny amin'ny hoe voasambotra ny mpanefoefo iray ao Madagasikara izay niarany tsikompakompa teo amin'ny fitondrana teo aloha, de mionona fotsiny zany isika malagasy ny amin'izay hoe andatsa sy ny hoe andeha ho faly amin'ny